Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Andro nanasatra tokoa ity andro ity ho an'ny Patrick Clery, mpiasa iray ao amin'ny sampana mpamonjy tranomay. Trano roa no efa novonjeny androany, ary ilay voatio iny no fanotelony. Roviana ary fomba ho afaka ody any amin'ny vady aman-janako aho hoe izy. Reraka izy, kanjo indraindray nanakohako ny kiririoko fanairana. Misy tranomay indray ary tsy maintsy mandeha izy. Trano avo iray no nisehon'ny loza. Matahotra ny firehetry ny afo amin'ny efitrano iray. Misy renjaza iray nikikika sy mikororopoka miazona ny zanany kely ery ambony ery. Andraso ramatoa, aza atsipy izy. Ho faty ny zaza iny raha alefanao fa azony tsara aloha. Efa ho avy hitondra ny tohatra. Tazony tsara izy ary eto ty amiko ny zaza. Hoy izy rehefa tonga teo akaikikaiky izy, dia andraso iray minitra fotsiny fa hiverina akanao. Tamin'izany feo fampaherezana izany no nanaovana izay ahatony andravehivavy mba azahoany miandry an'ilay mpamonjy fona. Niakatra ireo ary nandray azy. Tampifaliana tokoa no nahitany reniny an'ity zaza indray ary no fihininy tampitiavana. Fotoana fohy taorin'izay anefa dia nidaraboka ka nodimandry i Patrika fa tsy nahazaka niezaka mafy loatra nataony ny fony. Karazan'olona izay vonina namoy ny fananany rehetra mba amonjena ny afy izy. Hoy ny namany, izy no anisany nahay indrindra teo amin'ny asany. Hoy ny anankiray, izy hatrany no mandeha rehefa misy toerana sarotra. Tamin'ny alahelo fatratra no nisaona ny fianakavianan'ny Patrika. Tovaka izany ihany koa ireo namam-piara-miasa ary Margarita Muriel sy ny zanany lahy izay namozany ainy ho famonjena azy. Nanao sorona ny tenany ho famonjena ny hafa tokoa i Patrika. Endry mpianamana, izay ny tantaran'ny Patrika. Fa fantatsika tokoa fa Jesosy dia nanana safidy ary ny safidy malalaka ny ho faty izy amonjy antsika. Nanolotra ny ainy ho famonjena antsika izy. Noho izany, inona no mba azonao atolotra ho azy? Ndeha ary isika anio mba hanao ny tsara indrindra eo amin'ny asa izay atao, ary hanao mihoatra araka izay azo atao ny amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Fa izy vokany tsara izany araka ny voalaza amin'ny Galatiana 4:9. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hidinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Izay ty dia mafony ainy ho an'ilay sarikaizany, tsy aminy teny lazay fa sataony. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty dia manana anjara tsy atononina. Fity tsy miovanao vina fity, loarano miso fity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izaky
mizarany tsara hoan'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atolonina. Tarika Jacqueline. Nalana tsapi simba manapaharo izay ty mizarany tsara hoan'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atolonina. Fity tsy miovana ovina fity rano ny sofity tsy annalana tsy apily tsy mba manapaharo izay ty mizarany tsara hoan'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atolonina. Dalilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Ny filazantsara nosoratany Matio. Matio toko voalohany. Ny filazana andrazan Jesosy Kristy. Ny filazana andrazan Jesosy Kristy zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Ezrona, ary Ezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Ori, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abi, ary Abi niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozi, ary Ozi niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Ezekia, ary Ezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josi, ary Josi niteraka ny Jekony amin'ny rahalahavy tamin'ny findrany tamin'ny Babilôna. Ary taorian'ny findrany tamin'ny Babilôna, Jekony dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elioda, ary Elioda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 450, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny findrana tamin'ny Babilôna
dia taranaka 710 ary hatramin'ny findrana tamin'ny babilôna ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 710. Ny nilazan'ny anjely tamin'ny Josefa fa ny fanahy masina no nananan'i Maria anaka. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejavy avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala-baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisainy izany izy, indro nisy anjelin'ny tompony seho taminy tamin'ny nofoka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka niteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: indro ny Virjiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe rahatika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao arak'izay nandidin'ny anjelin'ny tompo azy, ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-pitera ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Ravin'oliva ambany ala. Nangoraka zao faoriny zao, fa ny fobe fity, ka naleony nandany lapa, teny dina tety, tonga teo aminy azy izy, fireo sy nety nandray, ka naleony nandeny tady, toeraka findray, saove anisany zany, saove anisany zany. Nangoraka zao fantrany zao, fa ny fombola ty, ka naleony nandeny ady, itady lainany, tonga teo aminy azy izy, fireo sy nisy nandray, ka naleony nandeny tady, toeraka findray, saove anisany zany.
isany zany. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Nangurakaza ufitsalini zao fani futenati kamalani namuni yaini uwani lainani tungatewa mini azizi vireu sinetinanja Ilay feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. ry avy malalisany miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray faly miaraka amintsika indray ary misaotra an'Andriamanitra raha nomeny tompontsoa afaka hiara-mandinika ny teniny isika. Ny lohateniny afatra nomeny antsika an'io dia manao hoe miandany amin'Andriamanitra mino sy manantena ny fiavian'ny tompo. Toy ny mahazatra antsika dia andeha atomboka mivavaka izao feonantsika izao. Saotra dera aja mamonahitra natolotrainao ry Andriamanitra io raha afaka mianatra ny teninao zahay. Enganeny fanahinao masina no ampitoetra izany teny izany eo am-ponay hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra. Dia mamelany elokay satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tantara iray ao voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy 2:2-3 ka ny 1:1 ka hatramin'ny 9 ary ny 5:20 no andeha ho vakintsika hakatsika lesona. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra zahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, romboty ary mikavim-bolamena izay eny amin'ny sofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ny zanakareo vavy ka eto ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teo amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy omby lahy kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitan'ny Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehova raha ampitso.
dia ny fo maraina ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy sotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary rehefa hitany Mosesy fa natondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona, satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy, dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny Toby Mosesy ka nanao hoe, izay rehetra an' Jehova mankanesy ety amiko, ary ny taranaka levy rehetra niangona teo aminy. Rehibiany malalisany, dia ho resintsika ny lesona sarobidy omen'ny tompo avy amin'izany tantara zany. Fa rehefa nalefany Mosesy ny antso, izay rehetra an' Jehova mankanesy ety amiko, dia ny taranaka levy rery ihany no nanatony. Niavaka tamin'ny besony maro zany taranaka levy zany, satria nahoana? Natahotra n'Andriamanitra izy ireo, tsy niakogoka tamin'ny sampy, nino ary nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra, na dia naharitra elaza vao niverina avy any an-tendrombohitra i Mosesy. Andenga eo vakitsika indray ilay andininy voalohany. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy teo an-tendrombohitra ihany Mosesy, dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe, mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay. Ry havana, misy toe-javatra toy izany koa ve? Tsy hitantsika manodidina antsika ankehitriny, rehefa ela loatra ka tsy mbola midina avy any an-danitra ilay Jesosy tompontsika, dia firifiry moa ny olona ankehitriny no tsy mino intsony ny fiverenan'i Kristy fandrony. Eny, misy amin'ireo fiangonana kristianina mihitsy aza no misalasala ka miahoatra ny hitory an'izany hoe fiverenan'i Kristy fandrony zany. Efa firy taona no niakaran'ny tompo tany an-danitra hoy ny sasany, koa nahoana no mbola tsy midina ihany hatramin'izao, dia asesiky Satana ao ambony olona ny fisalasalana ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany indray. Dia sainy mino fa tsy ho hita maso intsony zany Jesosy zany. Ary ny loza dia sainy manaram-po amin'ny fanompo-tsampy ny olona. Ripeny malalisany hoy ny voalazan'ny Petera faharotoko fa 3:9, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany, arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Matoa mbola tsy tonga ny tompo, dia noho ny faharo-pony mba hiverena antsika aminy, mba hibebahantsika, mba hialantsika amin'ny fiainam-pahotantsika. Eny, maharo-po amintsika Andriamanitra. Ary miandry ela mba hiverena antsika, hanolora antsika ny fontsika ho azy. Ry hava malalisany, natoa maharitra ela aza ny fahatongavan'i Jesosy Kristy fanondrony, ary mbola tsy tonga izy hatramin'izao, dia aoka tsy ampiova ny finoantsika n'Andriamanitra izany. Matokia ny teny fikasany, fa mbola ho avy indray Kristy, ary inoinge ty fanambaran'ny anjely, raha nandinika ny lanitra nijery ny fiakaran'i Jesosy ho any an-danitra ireto mpianatra, ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:10-11, zao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe, ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy indray, tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry havana, hita maso no niakaran'i Jesosy ho any an-danitra, dia mbola ho hita maso koa no hiaviany indray. Aza misalasala an'izany isika, fa ny tenin'Andriamanitra dia marina ary mahatoky. Ao amin'ny Apokalipsy 1:17, dia izao koa no ambarany, indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry hava malalisany, efa manantombotra ny farany isika. Tsy ho ela dia ho tanteraka izany fanambarana izany. Ireo famantarana manambara ny fiaviany rehetra dia saika efa tanteraka avokoa. Hita eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany, ny fahasimban'ny moralin'ny olona, ny fitotonganan'ny toe-panahy, ary dia marina mihitsy ny fanambaran'ny soratra masina hoe, reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany,
fanerin'ny lanitra dia ozongozonina fa amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe izy. Luka 20 ka ny 9 sy 17 no misy an'izany teny izany. Ry hava malalisany, moa mba afaka hijoro tahaka ny fokony livy ve isika? Ka nahatoky tamin'ny finoanan'Andriamanitra, tsy mba niankohoka tamin'ilay sary omby lahy-kely volamena, ary dia nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra, na dia irery aza eo anatrehan'ireo foko marobe. Ry hava malalisany, mijoro ho mahatoky ho an'ny tompo, na dia enao rery aza eo amin'ny fianakaviana, aoka hino ny teny fikasan'Andriamanitra, aoka hianto ny fiverenan'i Kristy fanondrony, aoka tsy hanaraka ny maro ka handeha hanompo sampy. Ny tompo manome toky antsika ao amin'ny Jaona 4:12 ka 1 ka hatramin'ny 7 manao hoe: aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana amanareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny tompo anie hitahy antsika, hitahy izany afatra izany, ka hanantena hatrany ny fiavin'ny tompo isika. Aoka tsy hiemotra, aoka tsy ho kivina dia toa maharitra ela aza ny fiavin'ny tompo, fa matoa mbola tsy tonga ny tompo dia mahari-po amintsika izy, tiany hibebaka isika, hanolotra ny fontsika ho azy dieny anio. Raiso ny fanapaha-kevitra ao anio dia mitenena aminy hoe: tompo, vonjeo aho afaka amin'ny tsifinoko, ampeo aho hiandany aminao, hijoro mahatoko anao eo ampiandrasana ny fiavinao. Koa anio, indro atolotro anao ny foko manontolo. Hotahiny ny tompo ane izany afatra izany, hotahiny ny tompo isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotranao zahay ry tompo Andriamanitra ay, raha nomenao izany afatra sarobidy izany, ta io mba hitoetra ao am-ponay rehetra izany, hanampy anay atoky sy ino fa mbola ho avy indray ianao. Dia mitahianay rehetra mamorafo aminay, satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy any vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray, veloma tompoko. Groupe Jeune Lumière Fianarantsoa. Ny fiainana an-tany dia mety losilo, fa ny any an-danitrany any no aharitra tokoa. Tsy mba misy zava-mahoza toy ny ety an-tany, havelako ny hariny eto an-tany, hafa ihany an-danitrany, hafa ihany an-danitrany, raha mitaminy ety an-tany, tsy hisy mitomany fa fofarifaraitrany. Aleoanyaro zahay, noveanao matoizany tao iaraka aminay, hafa ihany an-danitrany, raha mitaminy ety an-tany, any tsy hisy mitomany fa fofarifaraitrany. Aleoanyaro zahay, noveanao matoizany tao iaraka aminay. AWR Téléphone 034 06 797 62. Ny fiainana an-tany dia mety losilo, fa ny any an-danitrany any no aharitra tokoa. Kazavaly marina foana, sondrina amin'ny zava-pony, Jesosy no itoky hatrany, eo tonany an-danitrany, hafa ihany an-danitrany, raha mitaminy ety an-tany, any tsy hisy mitomany fa fofarifaraitrany. Aleoanyaro zahay, noveanao matoizany tao iaraka aminay,
faratra aleoanaro zahay moreanao matoiza ao iaraka mina radio femon'ny fanantenana alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana faly miarabanao izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana ao amin'ny radio adventista maneran-tany ity ary koa ny fandaharana manokana izay ahafahantsika miaraka mandalina ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny izay iarahantsika mandinika anio dia hoe Andriamanitra fanahy masina. Mialoha ny andinetsika io loha hevitra io dia andao arsika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindra izay any an-danitro faly izahay satria afaka mandinika miaraka mandalina ny teninao ao anatin'ny fahafahana ara-pivavahana ahafahana manatanteraka izany. Koa raha hianatra ny mikasika anao izahay, mikasika ny Mahandriamanitra ny fanahy masina, dia ianao mihitsy no hiasa ao amin'ny saina, ao amin'ny fonay tsiray avy, ka dia ho azonay ny hevitry ny teny, ho voarainay ny fahamarinana, ary izany kosa nefa dia hitarika anay ahatoky anao bebe kokoa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. Koa mitenena Jehovah o, ary aoka samy ho vonin-kiaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no andrinay angatanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra lay fanahy mandrakizay dia niasa niaraka tamin'ny ray sy ny zanaka teo amin'ny famoronana, teo amin'ny fatongavana ho nofo, ary indrindraindrindra teo amin'ny fanavotana. Izy no nitarika ireo mpanoratra ny soratra masina. Izy no nameno hery ny fiainan'i Kristy. Izy no mitarika sy mandresy lahatra ny olombelona. Ary ireo izay manaiky izany dia vaoziny sy ovany hanana ny endrik'Andriamanitra. Ny rahan'ny ray sy ny zanaka homba ny zanany mandrakariva izy, ary izy no manaparitaka ny fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fiangonana sy manome hery azy ireo hijoro vavolombel'i Kristy, ary mitarika azy ho amin'ny marina rehetra araka ny soratra masina. Reto ary misy zavatra tsara ho fantatra ary maresy lahatra rehefa mandinika ny Baiboly isika. Voalohany, amin'ny Andriamanitra dia mpamorona koa ny fanahy masina. Izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Joba. Joba 3:17. Joba 3:17 ary ovakitsika ny 1:4. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofinainy tsy toa no namelona ahy. Faharoa dia izao, amin'ny maha Andriamanitra dia manerina ny toerana rehetra ny fanahy masina. Zay lay teny mahazatra antsika ny miaino azy hoe omniprésent, izany hoe manerana ny toerana rehetra naizanaiza misy antsika dia eo ny fanahy masina.
izao no lazain'ny bokin'ny salamo fa 7:30 ary ny andininy fa 7 salamo fa 7:30 ary ovakitsika ny andininy fa 7 aiza no ialako amin'ny fanainao aiza no ansirako tsy ho anatrehanao fa 3 ry havana dia zao amma Andriamanitra ny fanahy masina dia mahay ny zavatra rehetra izy. Izay ilay atao amin'ny teny frantsay hoe omniscience, mahay ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra fanahy masina. Izao no lazain'ny bokin'ny Kortianina voalohany 2 ary ny andininy 10. Kortianina voalohany 2 ary ny andininy 10 no vakitsika. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamatatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Ny faefatra ry havana dia izao, amma Andriamanitra dia tsy toa izy. Izay le atao amin'ny voambolana frantsay manao hoe omnipotent. Andriamanitra dia tsy toa. Amin'ny bokin'ny Isaia 7:50 ary ny andininy fa 7. Isaia 7:50 ny andininy fa 7 dia mivaky tahaka izao. Ary hatrany andrefana dia atahotra ny anaran'i Jehovah ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fiposahan'ny masoandro, ary ny fiaviany dia toy ny rano Maria ampandehan'ny fanahin'i Jehovah. Manamafy izany izay voalazan'ny bokin'ny Romanina 5:10 ary ny andininy 13. Romanina 5:10 ny andininy 13. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Amin'ny Romanina 5:10 ny andininy fa 7. Mijanona amin'ny Romanina ihany tsika fa ny 5:10 ary ny andininy fa 7 no devakitsika. Dia tamin'ny herin'ny fanantenana sy ny fagagana, ary tamin'ny herin'ny fanahy masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarany Kristy. Fa 5 ry havana dia izao, amma Andriamanitra ny fanahy masina dia fitiavana koa izy. Dia jerentsika izay voalazan'ny bokin'ny Galatianina 5:5 ny andininy 12. Galatianina 5:5 ary ovakitsika ny andininy 12 izay mivaky tahaka izao. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana. Amin'ny bokin'ny Romanina 5:10 ny andininy 13. Romanina 5:10 ny andininy 13 dia izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra: ary mangataka aminareo aho ry rahalahy, noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy. Fahenina ry havana dia izao, amma Andriamanitra ny fanahy masina dia masina ny fanahy masina, masina fanahy masina. Romanina 1 ary ny andininy 4. Anamafisantsika an'izany ao amin'ny bokin'ny Romanina
toko voalohany ny andininy faefatra zao no vaky ny teny ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahy ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahafito dia zao amin'ny Andriamanitra ny fanahy masina dia mandrakizay tsy manam-piandohana sy fiafarana ny fanahy masina. Zao no lazain'ny bokin'ny Jaona, filazantsarany Jaona toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 7:20 ary ny apany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20 no hovakitsika. Ary izao angataka amin'ny ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Anamafisatrika izany koa izay voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo toko 7 ny andininy 4:20. Hebreo toko 7 ny andininy 4:20. Maika fanondran'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Azadiny koa anefa fa Andriamanitra dia fanahy. Zao nolazain'ny bokin'ny Jaona toko 7 andininy 7:20. Jaona toko 7 ary ny andininy 7:20. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Manamafy izany ry havana ny voalazan'ny Kortiana 2 toko 7 ary ny andininy 7:20. Kortiana 2 toko 7 ary ny andininy 7:20. Ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Manaraka izany dia zao mandainga amin'ny fanahy masina dia mandainga amin'Andriamanitra. Na iza isika mandainga amin'ny fanahy masina dia mandainga amin'Andriamanitra satria ny fanahy masina dia Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny andininy 4. Asan'ny Apôstôly toko 5 ny andininy 4. Aroy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana namen'ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina amin'ny vola sasany vidin'ny tany? Fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy hanao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no saina izany taoponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Manaraka dia zao mitovy amin'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina. Samy Andriamanitra avokoa na ny ray na ny zanaka na ny fanahy masina. Zao no lazain'ny bokin'ny Matio, filazantsara Matio toko 7:20 ny andininy 7:20. Matio toko 7:20 ny andininy 7:20. Koa mandeha any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ao amin'ny bokin'ny Kortiana 2 toko 7:20 ny andininy 7:20. Kortiana 2 toko 7:20 ny andininy 7:20 dia mivaky tahaka izao: ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Izay indray ary ry havana ny lesona ny arahantsika mianatra maniry koa aho raha samy anaiky ny asan'Andriamanitra fanahy masina eo amin'ny fiainantsika rehetra isika. Andaro faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao.
ray tsara indrindra zay ny an-danitra eo misaotranao zay satria marina ary mazava ny teninao resy lahatra izahay fa ny fanahy masina dia Andriamanitra ary zava-dehibe aminay ny hoe manampitiavana anay ny fanahy masina mitaona anay mandrakariva mba hibebaka mba hizotra hiverina amin'ny lalana marina ary anisan'ny andraikiny ny mitady ny fomba rehetra ho amin'ny famonjena anay misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao fa izany fitiavanao zany fitiavana mahagaga izany no mahatonga anay mbola velonay na hatramin'izao ary mahatonga anay liana fatratra ny aino ahafantatra ny fahamarinan'ny teninao dia apetraka ao am-pelantananao ny toy nyzao fandarina izao mba hahatonga ny fahazaonay ny fahamarinana hatramin'ny atsipiriany madinika indrindra amin'ny anaran'i Jesosy angatanay izany vavaka izany amen. Ry havana mifaranetiny ray ny fiarahantsika mandalina ny soratra masina mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny namanao Velomanatsoa Radjonarson Pitory ny filazantsara. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Adventist World Radio, the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'ity fandarana nofokariny radio Adventiste Resa-pirenena amin'ny teny malagasy ity ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatafahoana antsika tahaka an'izao dia iraina ny anarany voninahitra ho azy irery ihany mandrakizay. Jesosy ilay mpanome fitsaharana. Jesosy ilay mpanome fitsaharana. Izay ny lohateny lehibe izay hodiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Tena ilayntsika izany, indrindra amin'izao andro tsy ahitany maro fitsaharana izao. Na mahantra na manan-karena na aiza dia samy manana karazana olana izay tsy ahitany fitsaharana, tsy ahitany fiadanam-po. Azy rehetra mitady an'izany amin'ny fomba hafa ankoatran'izay omeny Jesosy dia diso fanantenana mandrakariva. Eny Jesosy ilay mpanome fitsaharana marina. Meloha ny idirantsika amin'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko.
raha izay ny an-danitro misaotranao no nanomezanao anay ny teninao izay mampianatra anay fa ao aminao ary avy aminao rery ihany ny tena fitsarana marina ny fiadanam-po marina angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanay mahatakatra tsara izay tianao lazaina mba hahafahanay miaina amin'izany amin'izao andro tsy ahitana fitsarana izao eo anivon'ny tontolo feno rotoroto feno tahotra sy ny tsy fahazonantoka izay ho avoaka ny ampitso raina eo ampianaro zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Misy hatrany ny andinina izay nofantenana mba ho ataontsika fitadidy ao amin'ny Hebreo 4:7 Hebreo 4:7 no misy azy koa dia mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ahoana hoe foy dia foy mora ny mitadidy azy koa dia mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Hebreo 4:7 ny filazana eto hoe mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tsy miova Andriamanitra sy ny nanomezany antsika ny fitsarany. Tsy miova izany, tsy nijanona na niova izany, na ny fitsarana ara-panahy ho an'ny tsirairay na ny fitsarana amin'ny andro sabata izay fitsarana raha teo no heviny. Ho jerentsika kaiky avokoa mikasika an'izany mifantoka amin'ny fametrahana an' Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana amin'ny mpanapaka sy mpanafaka ny vahoakan'Andriamanitra azy ny Hebreo 1 sy ny Hebreo 2 izay efa ny anarantsika. Ny Hebreo 3 sy ny Hebreo 4 kosa dia ampafantatra antsika an' Jesosy amin'ny mampanome fitsarana ho antsika azy. Zay zavatra tena ilayntsika mihoatra noho ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao. Ho azontsika bebe kokoa izany hevitra izany raha tsaroantsika ny teny fampanantenana na ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'i Davida mpanjaka. Ary nahitantsika fa mifandray tsara mihitsy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Nampanantena Andriamanitra fa hanome an'io mpanjaka nampanantena iny io ary hanome fiadanana ho an'ny olony ho afaka amin'ny fahavalony. Zany hitantsika eo amin'ny Samuela 7:7 Samuela 7:7 ary sika amin'izao andro izao atao ny manana an'izany fiadanana ny fitsarana izany satria efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra Jesosy lay nampanantenan'izany. Saingy tsy tahaka ny fomba fitadiavana na ny fomba fanomeny izao tontolo izao azy no hanomezany antsika an'izany araka ny lazain'i Jesosy mazava ao amin'ny Jaona 7:17 fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no hanomezako izany anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Zany no teny fampanantenana omena antsika mpanaradian'i Jesosy amin'izao andro tsy hahitan'ny olona maro fiadanam-po izao. Be deaibe ireo mihevitra fa amin'ny alalan'ny volabe sy ny fahefana no hafana manana an'izany. Fa tsy ho mpanantenana foana no teraka izany. Ary zany aza no miteraka ny olana, ny akamaroan'ny olana eo amin'ny fiarahamonina ady fahefana ady amin'ny fananana volabe arak'izay azo atao, tonga ny fisolokiana, tonga ny alatra, tonga ny fifamonoana sy ny sisa izay haitsika tsara ny toyiny. Tsy amin'izany ny fomba azona fiadanana, ilaina ny vola, fa saingy tsy izany ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny fiadanam-po antsika. Zay no mahatonga azy mitaizantsika isan'andro mba hatoky azy. Amin'ny toe-javatra izay sarotra iainan'ny olona maneran-tany amin'izao fotoana izao dia manomboka mahatakatra ny maro fa tsy ao anatin'ny vola sy ny fahefana na ny fananana materialy no tena misy ny fitsarana na ny fiadanam-po. Fa mifahatokiana tanteraka an'Andriamanitra zay miaro anao, zay manome zay ilainao, ka na aiza misy ianao, na inona toe-javatra miseho amin'ny fiainanao, rehefa nianatra ny ahatoky an' Jesosy 100% ianao dia ho azonao ilay tena fiadanam-po izay tadiavin'ny maro amin'izao fotoana izao.
tsaroko eto olona mipetraka ny ambany vohitra mamboly sy miompy manodidina azy ao anaty tranom-bongo tena madio ny manodidina sy ny ao anatiny rehefa mifanerasera amin'izareo ianao a dia tena mitsiriritra ny fiadanam-po sy ny fiadanantsainandreo olona reo tsy mitsiriritra ny fananana ray materialy ny manodidina azy izy fa ny fahatsorany fiainany ny fahasalamany ny fitahin'andriamanitra azy ny fifankatiavana izy ireo ao anatin'izany zany dia tena hitataratra eo amin'ny fiainany akoatran'izany a dia faritan'ny bokyny Hebreo ho tahaka ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fitsarana amin'ny sabata zany fitsarana resahana eto zany ao amin'ny Hebreo 4:1-20 Hebreo 4:1-20 nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva izany fitsarana izany fitsarana izay azy ary izy ihany no afaka manome an'izany fanandramana tonga lafatra ny arahana tamin'ilay namorona ny fahalavorariana ny sabata voalohany ny arahan'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva nampanantena ny fitsarany sabata ihany koa Andriamanitra satria ny fitandremana marina ny sabata marina dia mahafoaka ny teny fikasana ny teny fampanantenana rehetra ny amin'ny hamerenan'Andriamanitra indray ny fahalavorariana ny fahatsarana ny fahatoniana ny fahasambarana izay verintsika tany Edena ary ho averin'Andriamanitra amin'ny laominy rehefa mitandrina ny sabata ianao dia atsiaro fa nanome izay rehetra ilainao Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao sy nanavitra n'izany tontolo izany teo amin'ny hazo fijaliana ny fitandremana marina ny sabata akoatra ny famerenanao antsaintsika ny famoronana dia mahatonga antsika hanandrana sahady eto amin'ity tontolo izay feno faharatsiana ity ilay ho avy nampanantenan'Andriamanitra antsika isa-tsabata tsaroa fa isa-tsabata ange isika dia mankalaza foana ny fitsingerenan'ny fotoana namoronana antsika ary tsy izany ihany fa namonjena antsika ihany koa ka dia manasanao mba tsy handisy fotoana ny fiarahantsika mianatra isan'andro satria mitady an'izany fitsaran'izany inge isika izao hoe tian'Andriamanitra ny hiainantsika amin'izany ary mario tsara fa ny zavatra rehetra miseho dia ataon'Andriamanitra fitaovana mba hampianarana antsika tsy atoko ninninna afa-tsy izy rery ihany indraindray rehefa miabetsaka amin'ny volan'ny eposy dia ohatra ny adinodino hatramin'ny fiarahana amin'Andriamanitra rehefa sasahirana miazakazaka miverina ny amin'indray so ihany fa tsy mandatsa izy fa amin'ny alalan'ny toejavatra rehetra vela ny trango amin'ny fiainantsika dia tiano tsapantsika fa ny miaraka amin'Andriamanitra tsy ankiato sy manankina ny fiainantsika manontolo aminy zato isan-jato amin'ny fotoana rehetra izay ihany no nanantsika ny tena fiadanam-po marina sy maharitra omba antsika ny Jehova eo ampianarana an'izany loha hevitra lehibe mikasika ny fitsarana izany manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org